no tokony modely, itsika no tokony hampafantatra ny hafa tsy mety ho zavatra io fitanjahanao io. Raha mahita antsika ny tanora ankehitriny mitanjaka ny tanora, amen. Ny eto tsy hoe andeha anankina nizaniza fa mampalala ny fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra. Ary io zavatra iainantsika ankehitriny io zavatra efa nisy tany aloha, mbola io no miverina ka mahatonga ina mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra ankehitriny. Dia ny fijangajangana diso tafahoatra loatra, tsisy tsony ny enatra hoe samy hoe mpianakavy hoe ray ireny, tsisy tsony ny fady eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Halleluia, amen. Ka hitantsika le fozanan'ny faralahy io, ny azakazaka nandeha nakany amin'ny rahalany ny teny hoe ao mitanjaka ny raintsika. Fa ina nataony reto rahalany, nandeha nandrakotra ny rainy izy, dia tsy mijery izy ireo fa manao dia mihemotra, sady mitondra n'le fitafiana andrakotra n'le rainy, satria tsy azo ny ataon'ireo zanany mijery ny fitanjahan'ny rainy. Izay le fahamasinana. Ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe izay tsy manam-pahamasina dia tsy hitany tompo. Ny fahamasinana ivelany, ny fahamasinana anatiny. Eto dia resaka fahamasinana ivelany eto. Nahita ny fitanjahan'ny rainy reto dia tsy sanjery fa le rahalany no mijery. Izany hoe nampahafantaran'Andriamanitra azy, nampahalalany sokafo ny mason'le zanany faralahy, nahita ny fitanjahan'ny rainy. Fa reto sanjery satria tsy azo natao no mijery ny fitanjahan'ny rainy. Nefa ankehitriny mahita antsika ny zanaka amin'ireny tsisy fahatsony fitanjahana. Ao ny manao zipa potipe, ao ny manao sota potipe, hita hatrany aiza aiza. Ny rainy nefa eo mitanjaka zany. Halleluia. Ary raha mijetrika ny inoa eto dia nanozona n'le zanany, nanozona ny taranaky ny Hama, satria taranany ny Kanana, satria rainy Kanana ho izy ny Hama. Dia voaozona ny Noa zany ny taranany rehetrarehetra. Izany hoe ireo fahotana, ireo fijangajangana ataontsika, ireo fitanjahana ataontsika ireo, miatraika reny misy ozona manaraka antsika hatramin'ny zanaka faramandimbitsika. Alleluia. Hitantsika tantaran'i Davida mitsangatsangana izy teny amin'ny paleny, teny amin'ny toerana misy azy, fanjakana misy azy, dia nahita vehivavy anankiray mitanjaka izy. Le vehivavy nefa mandro ao amin'ny fandroana, dia hitany avy ety. Hitantsika amin'izany zany hoe zavatra efa taloha ihany miverina io. Ankehitriny na dia hoe olona avy any amin'ny toalette izy, tsy matahotra izy, tsy menatra koa izy manao, sista fotsiny ohatra hoe ina maty serviette, dia atraty le serviette dia hita iny manontolo dia ahoana le lehilahy mijery anao tonga dia misarika, dia tonga dia mahatonga n'le lehilahy manao tsifanao, satria lasa nanao tsifanao Davida nahita ny fitanjahan'le vehivavy. Ary zany le kehitriny tsisy tsony hoe manambady io vadin'olona io, lasa Davida niaraka amin'le vadin'olona ka natezitra an'Andriamanitra. Raha mamaky Samuela faharoa toko faraika ambin'ny folo ho any misy azy. Ya, Samuela faharoa toko faraika ambin'ny folo. Dia izany no hitantsika na any amin'ny Facebook, any amin'ny internet, amin'ny Facebook ma tsy tenena intsony, mitanjaka ny olona, mitanjaka ny sary asehonao, mitanjaka izy. Alleluia. Tsisy fady hoe anadako mety ahita an'ity, mitanjaka, hita ny tratra, hita ny sanatrian'izany le eto mitanjaka rehetrarehetra. Amen. Na tsy sarinao ataonao rehefa sarin'olona lanao mitanjaka na sary dessin na sary eny, dia mitondra fitsiriritana ho an'le lehilahy manao tao foana izy, nefa izy efa manana tokantrano. Zany mahatonga fijangajangana ankehitriny mihoapapana, manao ny tsifanao ny vehivavy sy ny vehivavy mifanambady, lehilahy samy lehilahy mifanambady, satria ny fitanjahana lasa mahatonga le olona mitsiriritra, manao ny tsifanao, tsy manaja ny vadiny. Voakasika an'izany na ny tanora na ny olon-dehibe. Alleluia. Tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra androany mba hisarona antsika amin'ny mahavehivavy antsika. Raha antsika manambady dia tokony vadintsika ihany mahita ny fitanjahantsika io ao amin'ny toerana misy antsika. Alleluia. Raha antsika tsy manambady dia mila manao fitafiana mendrika antsika mba tsy ho hita ny fitanjahana. Amen. Na ny zanaka antsika ao an-trano tsy tokony hita ny fitanjahantsika.
misy andraindray mandro amin'ny ladosy eto ty zanako serveta nefa mitanjaka ianao dia hitan'le zanaka ho fitanjahana rehetrarehetra. Na lehilahy io na vehivavy izy anao zazakely nefa na zazakely dia efa tafiditra ny esprit maloto ao anatin'le zaza. Amen. Ka na tsika kristianina ara misy tafiditra amin'izany, tsika no tokony miambina mihitsy amin'izany, ny masotsika ambenatsika satria ny masotsika iny mahita ny fitanjahana iny dia manao tao foana. Dia tsika nahazo ny Davida nakavadin'olona izy niaraka amin'ny Batseba izy, nandoto ny toerana nisy azy, nandoto ny tenany, efa tempolo mifanahy masina ny tenany. Halleluia. Zany ianao vao manokatra Facebook tsy tejery ny masonao. Ary tsisy koa zany hoe vehivavy samy vehivavy afaka mifampijery mifampitanjatanjaka, non tsy isan'izany. Eto lehilahy samy lehilahy, eto no asiny zanany eto lehilahy samy lehilahy, fa tsy azo atao ny mijery fitanjahany hafa, tsy azonao atao mijery fitanjahany zany.